Tsy ny homana hitondra paikady mazava sy hanatsara ny tontolon'ny jerison'irany eto Madagasikara ny mpitondra ankehitriny. Hoy ny randrana sindikaly amin'ny alalan'ny sekretera jeneraliny mandroso ao anatina fampitena ny tontolon'ny asa eto Madagasikara noho izay tsy fisiany ny paikady mazava ho an'ny mpiasa sy ho an'ny tontolon'ny asa eto Madagasikara izay. Ary manoloana ny loza mananontany ny orinasa samihafa izay mampiasa ny angovo ankehitriny izay tsy vitsy nefa milaza ny anakatona ny orinasa na andefa tsy kelikely ny mpiasa noho izay fahatapahan'ny herinaratra izay dia nitondra vahaolana ny randrana sindikaly amin'ny hoe ny fifampiresahan'ny orinasa sy ny mpiasa no any vahaolana manoloana izay tranga izay fa tsy misy azo antenana intsony amin'ny fanjakana. Nitondrany ny randrana sindikaly resaka ihany koa fa tsy tokony mijanona ho kabary ambo vahady ny fanamariana ny fetin'ny voalohan'ny volana May fetin'ny asa eto amintsika. Ohatra goavana amin'izany mbola fanaovana tsinotsinona ny mpiasa, ny fampiatona ny fanaovana soni sy ny fanolorana eny am-pelatana ny robe antitra, ny maro-boninahitra izay tokony ho asalotra azy na ny metaly izany dia fanaovana tsinotsinona ny mpiasa ho iatran'ny randrana sindikaly. Araka ny nambaran'ny sekretera jeneraly ny Barso Rakotomanga. Fona le resahanay eto anivy ny randrana sindikaly hoe tsy niova ny filoham-pirenena sy ny prime ministre atao anatin'ny entona dia ny olana momba n'io resaka jiro sy rano io efa hatramin'izay vao nanomboka izay dia lasa mahatonga nay eto anivy ny randrana sindikaly ny tena tsy niomana amin'ny famana olana jiro sy rano ny fanjakana dia zao vao migoropaka le paikady mazava tsy tena misy hoentina mamahana ny olana dia lasa vahaolana tandrametaka foana zany le misy iny arabola le somary napioraka ny teo anivon'ny fampianarana hoe alaina ny vola any amin'ny fampianarana dia hoentina anapina ny gazoal aty amin'ny jerama zany hoe eritreretin'ny aty amin'ny randrana sindikaly tena hovonoana mihitsy ny ve zany ny tontolon'ny asa eto Madagasikara satria fampianarana zany no tena fototra ho an'ny tontolon'ny asa sy ho an'ny fampandrosoana. Tsy nino zany tsy ny be antitra ihany fa ny mpiasa mbola miasa moa zany tena tokony hiazaka zany. Iny anie isan'ny anankiray fitakiana ary nataon'ny randrana sindikaly tany anaty sosokevitra tamin'ny namolavolany ilay lalàna ny asa vaovao hoe tokony isataona isaky ny voalohan'ny volana May dia ny ministeran'ny asa mamoaka ny listy ny mpiasa raha zany mivoaka hoe reto ny mahazo médaille alimo, reto ny mahazo ny médaille volafotsy, reto ny mahazo arakaraka reny maro-boninahitra rehetrarehetra reny zany zany no tokony zava-dehibe fa tsy hoe isaky ny volana May ny ministeran'ny asa dia manao kabary lava reny tsisy kabary fotsiny izay sosokevitra tamin'izany fa tsy narahana moa izy dia amin'izao nefa efa fantatsika rehetra fa tsy hoe misy fiantraikany any amin'ny mpampiasa le médaille fa ilay vola-tsakemboka narotsaky ny mpiasa any amin'ny fisotro-dronoana no mba hiateran'ny mpiasa hoe rehefa misotro ronoana dia misy fiantraikany tsara kely any dia misy anjato folo isanjato ohatr'izay isanjato ary amin'ny fisotro-dronoana dia tatoato zany tamin'ny voalohany moa le lazaina hoe mbola tsy mety manao soni ny tsisy mpanao soni le izy mbola tsy fantatra nanahoana le lehiben'ny maro-boninahitra iny dia fanatsika hoe efa nisolo lehibe ny maro-boninahitra efa voatendry zany efa tokony tsy misy olana zany ao anaty fa zao zany mbola manam-pofo ndray ao anatin'izay tsy priorité ho an'ny fanjakana mihitsy zany ny mpiasa malagasy sy ny fikarakarana ny tontolon'ny asa zany zavatra vakina fotsiny ao anatin'ilay satria tsy hoe misy fiantraikany any amin'ny volam-panjakana le izy akory fa efa ratsakemboko ny mpiasa ihany nany aty amin'ny fanjakana nany amin'ny aty amin'ny privé no mba endrasana rehefa any amin'ny fisotro-dronoana zay nefa dia ohatr'izao hoe arirarira ohatr'izao le izy satria ve tsy misy tombontsoa ho an'ny tompona raiky mpanjakana ilay izy dia tsy zava-dehibe aminy ny mikarakara azy reny
zay fitarainana maro ny am'izao mbola be tabe betsaka ny mitaraina misy moa zany efa fantatsika reny hoe notomandry mihitsy ara nay aman-dreny a tsy nisitraka an'le izy a sady tsy nisitraka fisondronono tsy nisitraka ny mba tombotso ho azo am'ireny mety ireny zavatra na de zay fotsiny ara de efa zava-dehibe amin'ny mpiasa malagasy hoe mba manana an'izay maro-boninahitra maro-pakastana no miasa vita betabe teto amin'ny tany firenena nefa de tsy karakarainy ny fanjakana jereny fotsiny amin'izao fotoana zao mila anao zay ny ilahntsika manao ny hetsika manentana ny mpiasa rehetra zay deka hoe tokony mitaky an'izay daholo tsika rehetraretra manomboka izao